Akory aby Jocelyn miaraka aminao amin'ity vidéo ray vaovao ty dia nataoko ty vidéo ty hoentina mampiseho antsika système ray vaovao tontolon'ny reviseur ihany le izy de tsy inona zay fa ny trafic hurricane mialohan'ny rehetrarehetra aloha tsara fankafantatra antsika Jocelyn Randrianasolonyaina fantatra amin'ny pseudo nataontsika hoe anarapetaka hoe tsy hoaranday zay no afantaranao ana aty amin'ny Facebook dia fa fenifeny isa namana cliqueo lay suivi na follow raha ohatra ka miteny anglisy ianao dia maharaka an'ireo post maro samihafa ataoko eto amin'ny Facebook. Lasa antsika hiresaka momba ny trafic hurricane dia mitovy tanteraka amin'ny trafic monsoon le izy. Zany hoe système anankiray reviseur anankiray fironon'ireo ataontsika hoe top urne tamin'ny trafic monsoon teo aloha. Trafic monsoon zay manan'olana kely amin'izao fotoana zao vokatra ny resaka tribunal zay atao any États-Unis any de miandry ny vokatra ny fitsarana zany no an'ireo membre telo tapitrisa mahery ao anatiny. Dia trafic hurricane ty système ray vaovao fironon'ireo membre nahazo vola maromaro tamin'ny trafic monsoon zany karazana ohatrany hoe mirécupérer an'ireo ataontsika hoe membre ny trafic monsoon zany dia fironona ty système ty dia hoantsika eto Madagasikara dia nataoko ity vidéo ity hanaovana promotion anazy ty manokana ary azo atao tsara ny maka vola amin'ny internet zany hoe mahazo dollar amin'ny internet tsy mandoana na iary ianao. Ahoana ny mahatonga an'izany araho tsara ity vidéo ty hatramin'ny farany ary manaova inscription amin'ity trafic hurricane ty miara départ zéro tsika de ho hitanao hoe manao ahoana ary hanaraka fampianarana maromaro ianao raha manaraka tsara an'ity vidéo omeko anao ty. Lasa antsika ahoana manao inscription anatin'ny trafic hurricane. Trafic hurricane aloha azavaiko kely mombamomba anazy dia reviseur zany hoe revenu publicitaire partagé le izy azahoana commission 10% ho an'ny olona eo ambaninao zany. Dia ny olona première filiale io tsy hisy akoatra zay zany fa filiale premier niveau zany eo ambaninao no azahoanao an'io. Dia mampiasa processeur de paiement ary ty ny tena tombony aminazy mampiasa bitcoin izy mampiasa pesa mampiasa solid trust pay ihany koa. Efa mahazatra reo amin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet fa ity resaka banky ty no zava-baovao aminazy zany hoe azonao liena direct amin'ny compte bancaire anao zany le izy na ampiasa ny transfert banky amin'ny alalan'ny telegram tsika na ampiasa ny carte mastercard na visa carte zany. Zay no mampiavaka manokana an'ity système ty dia ary eo ihany koa reo ataontsika hoe cash link ao anatiny zay karazana PTC zay ambony be zay ny paiement omeny zany ho an'ireo olona fa zatra manao PTC zany na pay to click moa fiteny anazy dia asaiko ianao hiditra amin'ity membre maimaimpona amin'ity zany de manao an'le PTC ao anatiny. Azo atao tsara ny départ zéro aminazy ty. Ny pack ao anatiny de misy karazana anankiroa ny ray amin'ny $25 de rehefa maturé izy de lasa 27,5 dia ny pack faharoa dia amin'ny $50 de rehefa maturé izy lasa $55 mitovy tamin'ny trafic monsoon zany. Efa mahatratra any amin'ny 490 sy 5,000 sy rial sy 2 hetsy ny isa membre amin'izao fotoana zao ary nisy an'ny olona en ligne 3,000 mahery amin'izao tsika miteny zao. Dia niditra membre tao anatin'ny ray volana lasaka zany zao efa mahatratra rial mahery io. Dia mizara trafic maromaro zany ny zavatra service omen'ny ty site toy ireo resaka trafic zany hoe resaka fanaovana publicité en ligne zany no tena be dia be ao anatiny. Dia ahoana ny fanaovana inscription cliquenao lay bouton mavomavo eo ambany rehefa tonga amin'ny blog ohatra ty ianao tonga eto amin'ity blog ohatra ty ianao de cliqueo lay bouton mavomavo eto ambany hoe join now ty dia
de misokatra any amin'ny site-ny trafic urican ohatry ty zany a de cliquenao avy hatrany ilay hoe register dia fenona tsara reto information rehetrarehetra reto ohatra ny mameno taratasy any amin'ny banky reny mihitsy ny anazy satria de tena mila information exact miaraka aminazy zany fenona tsara ny fanampina anarana ny anarana ny daty naterahana ataovy ohatra ny forme ty hoe ny volana mandeha voalohany zay vao andro zay vao taona dia ny adresy email dia averina fanondroana eto ny adresy email ny adresy misy anao ny zany hoe ty le trano ato ny toerana misy ny trano eto le fokontany misy anareo dia ny province dia ny country firenena Madagasikara code postal raha misy dia ny téléphone sivy an'ilay plus 261 iny zay vao 34 na 32 na 33 hatrany hatrany zany dia ny anara-petaka anao dia ampidirina mot de passe voalohany aloha dia asina mot de passe fanondrony ho ny resaka compte io zany resaka confirmation na compte dia zay amizay tsika mandeha aty amin'ny processeur de paiement dia ampidirina ny compte paysa adresy email ny atao eto ny compte solid trustpay dia ny pseudonao amin'ny solid trustpay no atao dia mandeha amizay tsika amin'ny question réponse ohatra mametraka asina misy fantanina telo zany reto hoe iza ny anaran'ny tena namanao tamin'ny mbola kely dia ataovy eo na teny gasy ary ataovy an'le surnom fotsiny le fomba fiantsoana anazy fotsiny dia ohatr'izay koa ny anaran'ny sekolinao tamin'ny mbola kely dia ataovy eo izy dia ny anaran'ny toerana ipetrahanao amin'izao fotoana zao zany iainanao dia ataovy eo koa ny anarany dia cochena ty terme and condition ty dia ampidirina eto le code captcha omeny eto dia procède amizay zay zany amin'ny ankapobeny fomba fanaovana inscription ao anatin'ny trafic urican vita zay dia mandeha any amin'ny mail anao anao mahazo mail confirmation dia cliquena lay lien iny dia zay amizay vao manao login aty amin'ny site zany lasa ahoana ny fanaovana ny login ampidirina ny pseudo sy ny mot de passe dia le code captcha eto io V7NM dia cliquena le maitsomaitso login avy hatrany dia misy an'ilay question réponse iny le nataonao iny avalinao zany dia confirmena amizay dia rehefa vita zay dia makany amin'ny login alt ny fiteny an'ity zany hoe pub de bienvenue dia miandry an'iny 10 secondes aminazy iny ianao zay vao cliquena amizay le bouton back to dashboard ty dia tonga any amin'ny back office anao inona ny zavatra atao raha ohatra ka nisy diso lay mombamomba anao tamin'ny nameno an'ilay izy dia cliquena tsara ty edit profil ty dia fenona tsara ny information findrindra le paiement ny bitcoin zao mbola fenonao a partir any aty mila mamorona compte coin paiement ny tena tsara mila mamorona compte coin paiement ianao raha ohatra ka ilainao zay lien mahakasika anazy zay dia afaka mifandray amiko ianao dia ameko anao lay lien ifahanao mamorona compte coin paiement ho an'ny BTC na ny ataontsika hoe bitcoin zany dia azo atao tsara manomboka anazy ty 0 amin'ny alalan'ny cliquena ny pub ato anatin'le hoe cash link fa ianao amin'ny voalohany tsy maintsy isanandro zany tsy maintsy cliquer pub anaky 50 5 secondes isany reo pub 50 reo ao anatin'ny 10 minitra eo anao zany hoe mahavita anazy dia zay amizay vao manao zay vao afaka manao an'ilay cash link zay azahoana PTC BDB ao anatiny zany hoe matetika mety miditra ao amin'ny 20 cents eo anao sanandro zany iaho de efa nomboka de manan'olona telo ao ambany koa ny cliquer pub zareo de efa nahazo $1 sady atao anatin'ny telo andro zay zany dia zay teneniko haingana be ty raha ohatra manan'olona maromaro ianao ao ambaninao zany haingana be dia ty ny lienao hoentina premier lien ty zany na ty landing page ty iny ataovy promotion amin'ny olona any dia ho an'ny olona eo ambany koa dia mahazo bonus fomba fankirevana blog mitovy amin'ny anahy ohatra ty izy
mba azahoany manao pub zany an'ity trafic hurricane ty dia afaka mampiditra ny vidéoko eo izy dia am'izay fotoan'izay tsy very ireo olona manao inscription eo ambaniny ary fa ny lien fotsiny no ataony eto zany. Dia raha ohatra ka tsy hainao manao an'izay moa zany fa olona inscrit eo ambaniko ianao dia mahazo blog maimaimpoana, afaka anamboarako blog tsotra kely ohatra ty ianao maimaimpoana ahafahanao manao promotion ny lienao any amin'ny toerana misy ny réseaux sociaux rehetrarehetra any. Dia zay no ny rahantsika teto aza adino mifandray amin'ireo olona nanoranao an'ity vidéo ty contacteo zay olona mifandray anao tamin'ny Facebook na téléphone satria de hitanao ao ny parenao mombamomba anazy rehefa manao inscription anao. Dia ny manaraka cliqueo lay bouton Facebook join Facebook group ty ambony ty de tonga any amin'ny Facebook group officiel ianao. Dia ny manaraka akoatr'izay dia ny rehefa manana crédit ianao de misy bouton eto rehefa avy mi-cliquer lay 50 pub ianao de mahazo 40 ka hatramin'ny 80 crédit eo ahafahanao manao pub. Dia ity zao nena ato le izy, ity le pack anankiroa ato $25. Ianao raha fa misy olona membre inscrit ao ambaninao ka membre actif zany hoe nanao piditra vola mividy pack izy dia tsy maintsy mividy am'le pack anankiray amin'ny $25 ianao vao afaka mahazo an'ilay retrait ny commission avy am'le olona. Ny minimum amin'ny retrait amin'ny trafic hurricane dia $2 de efa azonao retrait na ao anatiny zany. Dia ty indray le pack amin'ny $50. Dia ho an'ny rehefa mahazo crédit ianao de afaka manao promotion ny lienao. De iaho fa napiditra zany hoe site anaovako pub ato afaka manana 50 pub ianao zany hoe ato zany afaka manao promotion na site 50 ato anatin'izy ity ato. Rehefa mividy pack ianao de mahazo crédit be dia be dia am'izay fotoan'izay afaka manao promotion pub be dia be amin'ny site zay business misy anao any zany. Dia cliquena lay my account na dashboard dia miverina aty amin'ny voalohany ianao ato anatin'ity cash link ty misy an'ireo injao misy ray misy fotoana mahamaro be anazy io de mila mijerijery matetitetika ianao zany dia cliquena ny anankiray ohatran'iny injao 15 secondes le izy de andrasanao ho tapitra le 15 secondes de azonao le vola avy aminazy iny zany. Ohatr'izay hatrany finoana le code captcha 063 cliquena am'izay hoe crédit click dia miteny izy hoe misaotra nahazo crédit ianao. Dia ohatr'izay hatrany zany ny atao aminazy ty, cliquenao le dashboard eto na my account ery ambony de miverina amin'ny back office tsika. Aza adino ny mifandray amiko amin'ny Facebook Jocelyn Randrianasonaina niaraka taminao mandram-piona ary cliqueo ny lien ny bouton join nao eto ambany.